Andoantsika hariva afaka alohan'ny anaovantsika fampianarana sy fampahirizana indray androany. Misaotra anao izao Andriamanitra fa mbola noho ny famindraponao sy ny fitiavanao hatrany mbola mahavelona ainanay. Indreto izahay tsirairay avy tsy miafina aminao ny hitahitanay sy ny hataponay kanefa ny zavatra lehibe dia ny fahatanterahany sitraponao amin'ny fiainanay. Raha io mamelana ny kay amin'izay rehetra tsy natanteraka anay na amin'ny fiteny na fitondratena na amin'ny zavatra alehanay na ny kasihan'ny tananay eny na ny jereny masonay ary na dia izay anemponay tsy mivoaka raha dia tsisy miafina ao anatrehanao ka hifonana aminao. Ampianary mandrakariva izay andrehan'ny fanamasinao izay mitarika anay isan'andro satria zava-poana tokoa raha tokany izay ao an-tsainay no tanterahanay. Raha ianatra an'izao teny izao izay dia aoka ny ianao ny hitarika dia ilay fanahy masina tanatinay tsirairay avy. Aoka ianao ny hanazavany masim-panahinay mba hahatonga anay hiala amin'ny fanaohan'izao tontolo izao fa handeha kosa ny araka sitraponao. Mitenena anao raha io amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay horaisintsika dia tenin'Andriamanitra tokana ihany. Dia tenin'Andriamanitra izay voalazan'i Petera any amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona firenena masina na olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsarany ilay ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Raha mandray an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao dia ny zavatra voalohany tsara ho fantatra sy tadiditsika dia ny hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba haninona ilazantsika ny hatsarany ilay ny antso antsika. Izany hoe le fahatsarana nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao dia ny namindrany antsika avy tao maizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Voalaza ny Kolosiana toko voalohany zany andininy 12 ka hatramin'ny 17 dia milaza hoe isaorana ny Andriamanitra raha i Jesosy Kristy izay nitondra antsika niala tao amin'ny maizina ho amin'ny fanjakany zanany malalany. Rehefa malala ao amin'ny tompo androany izaho sy anao dia hijery hoe inona no endrika ny fanjakam-pisorona eo amin'izao tontolo. Izany hoe ny fahitan'olona anao dia tena hita taratra mendrika anao mihitsy ny atao hoe fanjakam-pisoron'Andriamanitra ianao. Ozy amantsy antsika hoe ny kristianina rehetra raha ny tokony ho izy dia tokony ho fanjakam-pisorona satria fidian'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy. Voalazan'ny Korintiana voalohany toko 4:20 zany. Olom-boavidy ianareo ozy izy mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo fanjakam-pisorona zany. Fa androantsika tena hoe anamafy zany hoe inona ny tokony hiendrika ho hita amintsika nivin'izao tontolo izao. Zany rehetrarehetra zany dia voafehy eo anatin'ny tenin'ny Paoly amin'ny Timoty voalohany toko 4:12. Aoka tsy misy anao tsinitsinina amin'ny fahataniranareo izy fa aoka kosa ianareo ho modely. Aoka ianareo modely ho an'ny mpino. Ny amin'inona ny mahamodely antsika? Ny amin'ny fiteny voalohany indrindra, faharoa ny fitondratena, ny fahatelo ny fitiavana, ary faefatra dia finoana, ary ny farany dia ny fahadiovana. Ireo zavatra dimy ireo zany no tokony taratra amin'ny fanjakam-pisorona. Ary ny fanjakam-pisorona tsy hoe vitan'ny tantara io na vava io na fitenenana fotsiny io na filazana amin'ny olona hoe zany kristianina, fa isika dia voalazan'i Jesosy any amin'ny Matteo toko 5:5 dia milaza hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao tahaka ny tanàna miorina eny an-tampon-tendrombohitra. Zany hoe eny an-tampon-tendrombohitra zany rehefa misy trano ao Antananarivo rehefa mandalo dia mahita ny rova. Zany hoe na aiza ny toerana alehanao na any avaratra ianao na any atsimo ianao dia hitanao foana hoe io ambony io ny rova. Tahak'izay koa zany ny tokony ho fahitan'ny olona eo anivon'izao tontolo izao anao hoe tena fahazavana mihitsy olona iny, fahazavana tena modely iny olona. Zay zany tonga dia hitan'ny olona aminao hoe na fomba fiteniny na fitondrantenan'izy iny na ny fitiavan'izy iny tena hafa mihitsy. Ary izy tena be finoana be, ary izy tsy mba mety miray amin'ny zavatra maloto. Rehefa misy saina zavatra hoe ifampiresahana miaraka ka hoe hiketriketrika zavatra ohatrany tsy mazava dia
miala foana izy ho jerentsika tsirairay ary ataontsika fofo ihany hoe izasy ianao fanjakam-pisorona voalohany indrindra izasy ianao aloha dia hoe olona voavidy fitoeran'ny fanahy ka le fanahy io rehefa ao anatinao a dia ifanahy io zany no tokony ho hita hibaiko anao fa vatanao ihany. Korintiana faharoa toko 5:5-12 fony zasy ianao mbola tao anatin'ny fahamahizinana dia novidian'Andriamanitra ozy ateo ka ny Korintiana faharoa toko 5:5-12 dia milaza hoe maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho any izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Dina dikan'izany amafisiny Paoly moa izy any amin'ny Galatiana toko 2:20 any dia milaza hoe tsy izaho intsony no velona fa Jesosy Kristy velona ato anatiko. Ka iza moa le Jesosy velona ao anatinao? Le laza tany amin'ny Jaona toko 5:5 any dia milaza hoe raha amin'izao tontolo izao a dia fahazavana izao tontolo izao zany hoe ao anatinao le fahazavana izao tontolo izao zay mahatonga antsika hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao tahaka ny tanàna miorina eny tapitendrombohitra. Dia inona ny voa aterak'izay hoe Jesosy no velona ao anatiko? Ny fiteny izitsika amin'ny voalohany aoka tsy aloka ny vavanareo ny fiteny maloto Efesiana toko 4:7 zany. Inona kosa ny tokony ho fitenitsika? Aoka hozy izy ho teny pahasoavana mandrakariva ho fiteny mamsira fiteny mamelona zany fiteny pahasoavana zany fiteny mampahery zany. Kolosiana toko 4:4 no misy azy. Dikan'izany hoe raha teny pahasoavana tsy afaky ny amorona karazana voambolana ianao na karazana frazy mamelombelona na frazy mampahery fa tsy maintsy tenin'Andriamanitra no lazanao amin'ny olona, tsy maintsy tenin'Andriamanitra ny avoakanao. Nylazan'ny Petera hoe Petera voalohany toko 4:1 aoka raha misy olona miteny dia maninona izy miteny tahaka ny mitenin'Andriamanitra. Dia faharoa indray ny fitondran-tena. Ny fitondran-tena zany a dia tokony mendrika ny tondra ny filazantsara ianao. Ahoana izy ny Filipianina toko 1:17 aoka ny fitondran-tenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy ka satria filazantsara velona ianao dia tokony mamendrika fitondran-tena zany. Dia fahatelo ny fitiavana. Ny fitiavana io tsy amboamboarina fa io le voan'ny fanahy. Voan'le fanahy ao anatinao mihitsy le fitiavana. Isika dia mahafantatra hoe Andriamanitra dia fitiavana. Raha olona tsy manam-pitiavana dia sady tsy mahafantatra azy, tsy nahalala azy. Le fitiavana ny vokatry ny fanahy araka ny Galatiana 5:22 dia fitiavana ary ny finoana ihany kosa. Ho hitan'ny olona ny finoanao, hitan'Andriamanitra ny finoanao. Satria maninona no miteny an'izany? Rehefa tsy manam-pinoana ny olona anankiray dia mazava azy fa tsy manantena famonjena farany izy. Petera voalohany toko 1:5 dia milaza hoe mandray ny antony finoana ianareo dia ninona? Famonjena ny fanahy. Io no mahatonga an'i Paoly milaza hoe niadiny ady tsara ny finoana azony mafy ny fiainana mandrakizay. Timoty voalohany toko 1:12 misy an'izany. Fa maninona no atambany hoe fiainana mandrakizay sy finoana satria ozy mantsy anao teo le Petera voalohany toko 1:5 mandray ny antony finoana ianareo dia ny famonjena ny fanahy. Ary Petera voalohany toko 1:5 koa dia milaza hoe ny lova tsy mety ho simba tsy misy loha no voatahirin'Andriamanitra ho anareo any an-danitra izay arovan'ny finoana. Zany hoe le finoana zany dia tokony en permanence eo amin'ny atao kristianina. Zay no mahatonga ny hoe Hébreu toko 10:7 hoe ny oloko marina ozy dia velon'ny finoana. Ary 2 Corinthiens 5:7 koa dia milaza hoe isika dia mandeha amin'ny finoana fa tsy fahitana, zany hoe ny androm-piainanao mihitsy zany dia fototra amin'ny atao hoe finoana. Ary io tena zava-pady be, zava-doza be mihitsy satria tokony isika mihitsy no mampiseho an'le finoana. Isika le fanjakam-pisorona satria be dia be ozy ny Paoly ary Timoty voalohany toko 4:1 ihany hoe maro ozy izy, maro amin'ny andro farany miembotra ny finoana. Ary zay mahatonga Jesosy nilaza any amin'ny Luka toko 19:15 hoe raha ho avy ve ny zanak'olona moa hahita finoana ity ambonin'ny tany izy ary fantany fa vitsy tokoa anie. Ho vitsy ny olona tavela zay maritra ny finoana satria no fandrebirebena ny fiainana, no ny amamfisan'ny fiainana dia lasa tsy mahandry intsony fa maka an'izay solution rapide,
zay azahoana ny anio. Any le lazainy Timoty faharoa toko faefatra dimy fahatelo hoe tsy mahazaka an'le fampianarana tsisy kilema le ho amin'ny famasinana fa mitady mpampianatra zay araka ny filany, inona ny filany le besoin quotidien, zany hoe le zavatra ilainy andavanandro aizany mety afa solution zay, tsy mamaika ntsony le hoe sainy ny zavatra ny amboniny voalazan'ny Kolosiana toko fahatelo dimy, sainy ny zavatra ny ambony fa tsy zavatra etetany, dia lasa mifanohitra, dia zay mahatonga hoe miverina lasa miembotra amin'ny finoana ny olona sasany. Dia ahoana koa ny atao hoe fahadiovana. Ny fahadiovana dia miala voalohany any amin'ny atao hoe fisainana, satria fisainana zao tontolo zao mizotra any amin'ny fahalotona. Iny le voalazan'ny Paoly any amin'ny Romanina toko 12:2 aza manaraka fanao zao tontolo zao fa miovany fanavozana ny saina. Zany no tokony isika fanjakam-pisorona, isika tokony manome lanja eo anivony izao tontolo zao mba ho fantatry ny olona hoe tena tafiala tao anatin'ny maizina marina ianao ary tafiditra ao anatin'ny mazava. Ozy izy Jesosy zay ny Maty toko 5:13 hoe ianareo fanasiny tany ka ranomasina tsy tonga masira ozy izy dia hosenin'ny olona. Zany hoe raha isika indray no lasa mirona makany amin'ny lala amin'ny maiziny fanao an'izao tontolo zao dia lasa tsisy varany nahafatesan'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Voninahitra ao n'Andriamanitra ho atsika kosa ny fiadanany. Amen.